zavan'ny tompo. Ny filazantsara araka ny lioka toko fa enina. Ny andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny fa sivy amby efapolo no ten'Andriamanitra izay ka antsika riavana ny hafatry ny tompo amin'ity alahady ny baiboly ity. Raha mitentsika hoe alahady ny baiboly dia nambara teo fa tenin'Andriamanitra no resahana amin'izany. Ao anatin'ny toriteny lava izay nataon'i Jesosy teo an-tenimbô ohatra moa ty lioka toko fa enina andininy enina amby efapolo ty mamaraparana ny toriteniny izy ao anatin'izany. Ny olona izay mankatò ny tenin'Andriamanitra no ambara eto. Manahoana moa izany olona mankatò ny tenin'Andriamanitra izany? Ny tenin'Andriamanitra dia raisina, vakiana, enona, nefa tsy ampy izany raha tsy eo ny fankatoavana na fanatanterahana na ny fampiarana izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona mankatò dia ny olona manatanteraka izay nolazaina. Mihoatra lavitra no fankatoavana ny tenin' Ray aman-dreny ry havana, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny olona mpankatò ny tenin'Andriamanitra ry havana voalohany dia olona tsy mody miseho ivelany fampivavaka. Hoy ny andininy faenina amby efapolo: ary nahoana ianareo no miantso aho hoe tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Hoarina amin'ny mpanompo tsy mahatoky. Ny olona tsy mpankatò ny tenin'Andriamanitra, mody manaiky amin'ny vava nefa tsy mankatò akory izay asaina ataony. Tompoko, tompo, anarana izay ny atsony Jesosy, ny atsony mpianatra an' Jesosy moa ry havana, izay natao hoe tompo izany. Araka ny Jaona 3:11. Nareo miantso aho hoe tompo. Tompo dia ilazana ny Jesosy Kristy. Ny tompo dia mendrika ankatoavana. Fa voalaza etiny hoe ianareo dia tsy manatanteraka akory izay lazaiko nefa miantso aho hoe tompo. Ny fivavahana ry havana dia tsy zavatra ivelambelany fotsiny, ary ny zavatra ivelambelany tahaka izany ny fiainona sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia tsy azona ny fiainana mandrakizay izany raha enona sy vakiana fotsiny izany, fa tsy maintsy ankatoavana. Tsy mety mijanona fotsiny ao anatin'izany hoe fiainona sy famakiana ny tenin'Andriamanitra izany. Toa tsy misy dikany akory ny fahazoanao fafinaretana eo ampamakiana sy fiainona ny tenin'Andriamanitra, fa lasa teny mandalo fotsiny izany. Tsy maintsy ampiarina. Zay le hoe zany natao tena fahendrena, fahaizanao mampiatra izay inonao, mamadika ilay teoria ho lasa pratika. Tsy maintsy ampiarina amin'ny alalan'ny asa ny tenin'Andriamanitra. Zany no tanjona izay kendren'i Jesosy ry havana. Raha nanao zao toriteny izao izy, mba haizan'ny olona miaina ny tenin'Andriamanitra. Nefa alohany atongavana ny fiainona aloha, fankatoavana, dia tsy maintsy miaina aloha, mamaky tenin'Andriamanitra aloha, dia manatanteraka izay voalaza. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia mampianatra antsika mba, volazan'i Jakoba dia mampianatra antsika mba hifehy ny lela, hampandevitra ny fitenenana, fa hanamafy kosa ny fiainona. Aoka ny olona ho malady miaino ny tenin'Andriamanitra, miaino aloha fa tsy ny miteny ny mamaiky. Kanefa tsy azo ajanona fotsiny eo amin'ny fiainona izany, tsy maintsy ampiarina izay no enona. Ry havana eto amin'ny tompo, manahoana ny olona mpankatò ny teny? Olona tsy mody miseho ivelany mpivavaka. Ny Salamo 119 andininy 4:7 dia nilaza tany hoe hitandrina ny lalanao mandraka hariva aho. Zany amin'ny fiainany manontolo dia feno fankatoavana an'Andriamanitra. Paoly apôstôly dia milaza ny andininy 4 amin'ny Korinthianina 2:9 teo ny hoe amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay, fampanompon'Andriamanitra izay. Asehony amin'ny fiainany manontolo.
fa mpanompon'Andriamanitra izy, mpakatò ny tenin'Andriamanitra izy. Isika koa ravana malala tsy mahavonjy ny fanekenan'i Jesosy ambava fotsiny raha tsy ampiarina ny tenin'Andriamanitra izay rehentsika. Hony Jakoba 2:7-10, ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, tsara zany ataonao zany, ny demony koa izy mba mino ka dia mangovotra. Ny devoly mantsy ry havana dia zao, mahay miaino izy ary mino izy fa misy Andriamanitra, saingy tsy mankatò ny tenin'Andriamanitra izy. Ny andevolo mantsy ny asany dia zao, manala zay teny eo amponin'ny olona sao dia ho voavonjy izy. Zany no asan'ny devoly. Raketo eo amponin'ny tenin'Andriamanitra, akatoavy ny tenin'Andriamanitra, fa teny fiainana zany, teny mahavelona zany. Hatray zary havana malalo amin'ny tompo, hatray zary ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy tiana aloha nefa ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy vakiana, tsy maintsy enoana, fa ambonin'izany tsy maintsy ampiarina, avadika ho asa ny tenin'Andriamanitra izay rehentsika. Ry havana eto amin'ny tompo, izy tokoa moa tsy miasa ny anaran'Andriamanitra, saingy indray ny fihetsontsika ny anaran'Andriamanitra dia amin'ny endrika ivelany fotsiny, miainy tenin'Andriamanitra, kanefa tsy misy akiny eo amin'ny fiainana andavanandro izany tenin'Andriamanitra izay rehentsika izany. Ampiaro ry havana, ampiaro eo amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan'ny mpianakavianao, amin'ny fiarahamonina misy anao, eo amin'ny firenenao, izay tenin'Andriamanitra efa renao. Haoka ny tenin'Andriamanitra no amaka aniry eo amin'ny fiainanao. Tandremo fa raha tsy mitandrina sika dia ny devoly no anala ny teny dia mba kely rentsika ao am-pontsika indray, raha tsy miezaka tsika mampiatra ny tenin'Andriamanitra, fa lasa olona mpizatra miainy fotsiny. Tenin'Andriamanitra manao hoe aoka ho mpakatò ny teny ianareo fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany, ka aninona ozy? Amitaka ny tenanareo. Azaho anisan'izay mody mifeo vavaka ety ivelany, manao tombokotomboka amin'ny endrika ivelany dia tena kristianina, fa ampiaro zany. Fa ny olona tena mpakatò ny tenin'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny asany zany, fiainana andavanandro, fanajany ny fahamarinana ny rariny sy nitsiny, miaina any amin'ny fiarahamonina izy dia hita tokoa hoe zany olona zany, tena olona mpakatò ny tenin'Andriamanitra. Fa ny miaino ry havana, azony rehetra atao zany, zay manatsofina dia afaka miaino avokoa, fa iza ny tena mampiatra izay reny, any ny tsarana ny olona mpakatò ny teny, izay mampiatra, tsy ny olona miaino akory, fa ny olona mampiatra izay ny olona izay reny eo amin'ny fiainany. Zany ny tsara antsika ravana malala, ny asa ataotsika, ny asan'ny fahamarinana, ny asan'ny tenin'Andriamanitra eo anatintsika, ny olona voky tenin'Andriamanitra dia mampiatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Fa ny faharoa ry havana, ny olona mpakatò ny tenin'Andriamanitra dia tsara fototra ny finoany, tsara fototra ny finoany, tsy maintsy manam-pikirizana, tsy manam-paharetana, nefa vao tena tafahorona tsara dia ambaran'i Jesosy eto hoe tahaka ny olona ozy manao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vato lampy. Hoariny Jesosy amin'ny olona manatsaina, zany hoe olona manatsaina, olona mailo ny dikan'izany. Hony Mateo 7, nanorina trano teo ambonin'ny vato lampy, fa tsy tahaka ny olona dala na olona tsy misaina izay nanorina trano teo ambonin'ny fasika na tsy nanisy fanondrenana. Misy toerana na tany kisilasila manodidina ny farihan'i Genesareta izay feno vato, zany hoe aram-bato no ao ambanin'ny tany. Ka raha te hanana trano mafiorina dia tsy maintsy mangady lalina vao afaka hanorina trano eo ambonin'ny vato lampy. Mety santimetatra maromaro zany, mety amin'ny metatra maromaro zany vao mahazo ilay vato. Fondation moa ndresahana amin'izany. Ary rehefa hanao trano tsika dia tsy maintsy mangady aloha, mangady, manao fanorenana. Ary ny olona malina, ny olona mailo dia
tsy manao tsy ahoriny ny trano raha tsy midono any amin'ny vato lampy. Tsy maintsy atao zany fanondrena zany raha tia hanana trano mafy, ary tsy maintsy atao zany satria volaza fa misy ranonorana milatsaka matetika, misy tafio-drivotra mifofofofo matetipitranga amin'izany toerana zany. Ka raha tsy miorina tsara eo ambon'ny vatolampy ny trano dia ho avy ny ndrika avy any an-tampon-tenimbohitrany hamely ny trano. Dia ny fahavoazan'ny trano voalohany dia mitritra aloha ny trano, vakivaky ny trano, vakivaky ny rindrina, ary ny hafarany dia maninona? Mianjera. Zay le fanoarana nambaran'i Jesosy hoe tahaka izany ny olona manorina ny tranony eo ambonin'ny vatolampy, nanana fikirizana izy a, ny angady lalina, nanam-paharetana izy. Fa ny trano eo amboniny zany dia hoy ny mpitandrina teo amin'ny Toriteny tamin'ny voalohany hoe mitovy ihany le devian'ilay trano teo ambony, mety amin'ny vilabasiny teo trano fantatro, fa ny ambany ny nampiavaka azy. Ary ny mampiavaka azy dia hoe rehefa nitsarainy ny tafio-drivotra teo vao hitany hoe ty trano mafiorina, ty ke trano mety tsara vela tsy fa ivelany fotsiny fa pokaty tsy tafahorina tsara. Raha tsy miorina tsara eo ambonin'ny vatolampy ny trano dia irodana izy, ary voalaza fa lozany fianjarany fahatiantoka ray lavaka. Ny olona dala, ny olona tsy misaina, ny olona tsy marina dia nanorina trano teo ambonin'ny tany, zany hoe tsy nanao fondation fa napetrany fotsiny trano, dia tsy nahatatsehatra izany trano zany. Raha izany no izy zareo avana malala dia tsy vitan'ny olona adalam-panao alasa fay na ny olona kamo ny asa fanondrena trano zay ambara hoe eto ambonin'ny vatolampy eto, fa mila fikirizana sy fiaretana zany raha tiana ho tsara fototra ny trano. Ny olona mpakatò ny tenin'Andriamanitra dia tsara fototra ny finoany tahaka nanorina trano izy mantsy teo ambonin'ny vatolampy. Na samy nanao trano izy roa lahy reo, fa ny ray dia mora ny rodana, fa ndray kosa nahatra ny fitsedrana. Toy izany ry havana ny fiainan'ny olombelona, ny olona mpakatò ny tenin'Andriamanitra, ny olona tena mpakatò dia mahataty ny fisedrana, mahataty fizahan-toetra. Azo hoarina amin'izany ny finoantsika. Raha isika zany ny olona mora mitolefitra, mora kivy, mora mivendalina amin'ny finoana dia tsarova sao dia teo ambony fasika ny natao le trano, mbola tsy tafahorina tsara zany. Dia ny manorina trano dia aleo aloha mangady fototra tsara. Zany ny olona zay mpakatò ny tenin'Andriamanitra, nanorina trano tsara fototra ny finoany, tena nampiariny tsara ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, nahazoto ny asa izy. Raha ambaratsotra dia hoe tena olona mangady lalina, olona tena miditra lalina amin'ny fiainam-panomponan'Andriamanitra zany, tena manompo zany fa tsy mody manompo, tena niezaka ny kely aina. Zany ny olona mpakatò ny tenin'Andriamanitra, olona mahataty, mahazaka fizahan-toetra, mahazaka fanenjena, mahazaka ny azo fijaliana. Ka na misy azy zany tsy miontsony izy ozy fa tsara fanondrenana, ninninona zavatra miatra eo. Ary zany le havana ny kristianina tokony mafy amin'ny finoana, tsy olona mora kivy, tsy olona mbola aroda ny fampianaran-diso isan-karazany tamin'izao tontolo zao, tsy mendrika hoany amin'ny fahasambarana ny fiainana mandrakizay ny olona toy izany. Ny olona mpakatò ny teny, tsara fototra ny finoany. Ary raha raoto ry havana ny fotoana omeny tompo anao amin'ny alalan'ny asa fanompona tanterahanao, hoy isika hoe raha tianao ho tsara fototra ny finoanao dia tsy tahaka ny lehilahy kamo isika ka anao ariary zato am-pandriana na ametraka trano eo ambonin'ny fasika, fa tena hiezaka tokoa, hiezaka. Tsy adala akory ny olona manao trano, manao fototra lalina dia lalina farakaraka ny avin'ny trano, ny tokony halalina iny ihany koa ny fototra mba hamafiorina izany trano izany. Ry havana rehetra amin'ny tompo, volahatra hoe niady lalina eto, fikirizana, fiaretana izany, misy ezaka vamanao ihany koa kay.
ny mba hampiorina tsara ny finoanao. Ny njaranao dia ny hoe manolo tena miasa ho an'ny tompo, tena mirotsaka lalina, miditra lalina amin'ny fanarahana an'i Kristy fa tsy miseho iny ivelambelany fotsiny ihany, tsy mody mamaky tena Andriamanitra ivelambelany fotsiny ihany, fa tena ao am-po lalina, tena manao ny asa amin'ny mpitiavana. Raha zay nataony olona tena mijoro dia hoy isika ny hoe tena tsy miontsina izy. Ninona nataonao aminy eo izy, tsara orina ny finoana. Fa tsy tahaka ny hoe nisy namafy teny ambonin'ny moron-dalana lasa mivora manidina fotsiny sasany teny ambony vatolampy. Fa tahaka ny naniry teny ambonin'ny tany tsara ny vo. Rehefa mahita olona isika tena miezaka amin'ny asa vanim-ponan'Andriamanitra, reny olona reny natao hoe nampiorina tsara ny finoany, niezaka nanao asan'Andriamanitra, nanao fanondrenana teo ambonin'ny vatolampy, tsy mety miontsina, tsy mety mirodana na inona miseho amin'ny fiainany. Ry havana rehetra amin'ny tompo, mba midira lalina amin'ny fanomponan'Andriamanitra, aza mba hoe mpivavaka mazoto fotsiny ihany, mpivavaka tsotra, kristianina tsotra, midira lalina amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia iorina mafy ny finoanao, tsy hovozongozony ianao. Aza manorina ny fiainanao amin'ny zavatra ivelambelany fotsiny ihany, fa ho loza ny fianjaran'izany. Fa aoka iorina ambonin'ny vatolampy, tsy izy akory ny vatolampy, Kristy ny vatolampy. Hoarina amin'ny Jehovah natao hoe vatolampy izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Kristy ny vatolampy, tenin'Andriamanitra vatolampy. Aza melana raha tsy tafahorina tsara ao amin'ny Kristy ny fiainanao. Ka na isy rika, na isy tavidrivotra, na inona miseho, dia ajoro sy aharitra ianao. Tsarovy ry havana fa tsy maintsy miatrika an'izany isika tafidrivotra rika. Tsy maintsy miatrika an'izany no finoantsika. Fa ny finoana tena mafiorina, ny olona tena mpankatò dia miorina mafy ny finoany ka mijoro sy maritra eo anolohan'ny fehizahany toetra izy. Koa mahereza ry havana, mijoroa mandrakariva, tadiavo mandrakariva zay atsara orina ny fiainam-panahinao, ahatonga anao ho tia ny asan'Andriamanitra, ahatonga anao hazotanao ny asan'Andriamanitra, fa izany no fidirana lalina amin'ny fanompoana azy. Dia ankatò avy ary ny tenin'Andriamanitra, aza mba anisan'izay mivavaka ho amin'ny fiatsaram-belatsia, asehoany ny tenanao fa tena mpanompon'Andriamanitra ianao, dia horeny mafy ao amin'ny Kristy ny finoana. Ho azy ny voninahitra, ho aminao ny fiadanany. Amen.